Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa ilay tompon'izao rehetra izao. Mipetraha aloha e. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe tsika no vizana, reraka, sasatra amin'izao fiainana izao. Ary rehefa tena jerena ny antony mahatonga ilay izy dia satria tsy mahay mipetraka isika. Zava-dehibe io fahaizana mipetraka io. Ary asa raha fantatrao fa ny fihetsika voalohany indrindra vao tantaran'ny filazantsara fa nataon'i Jesoa dia mipetraka. Any amin'ny Luka 2:9-7 dia ambarana eo manao hoe ary rehefa afaka teloana dia hitany teo an-kiantsany tempoly izy nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Nipetraka, zany ny zavatra hitantsika voalohany indrindra nataon'i Jesoa. Ary Jesoa Kristy dia tena mahalala ny sarobidiny hoe mipetraka eo. Satria rehefa jerevanao any amin'ny Luka 4:7-9 dia nampianatra izy, dia niresaka ny resaka hoe mipetraka eo. Satria izy manao hoe iza moa aminareo izy raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany hanaovana izany, na misy hahavitany azy na tsy. Zany hoe tena mila mipetraka nareo aloha izy raha ohatra ka hanao zavatra goavana tahaka ny trano na tilikambo dia mipetraka aloha. Ary tsy teo ihany fa fantatsika koa ny tantaran'i Maria sy Marta. I Maria dia tena nipetraka niaino an'i Jesoa Kristy. I Marta dia le mitsangana mikonikonina ao eraky ny lakozia ao manamboatra n'ity zavatra rehetrarehetra ity. Dia i Maria no nahazo sitraka teo anatrehan'i Jesoa Kristy satria nifidy ny anjara tsara, mahay mipetraka Maria. Fa i Marta dia ren'ilay kristianina tsy mahay mipetraka ireny. Ary betsaka tsika ny tratran'io olana tsy fahaizana mipetraka io. Io ilay mipetraka io rehefa tena dinianao sy jerevanao dia azo lazaina io hoe mivavaka. Satria tsika amin'ny ankapobeny rehefa mivavaka dia mipetraka. Na re fihetsiky Maria zao rehefa jerevantsika dia hoe niaino an'i Jesoa. Zay ny azy zany. Zay zava-dehibe tamin'ilay miaino an'i Jesoa Kristy fa tsy tonga dia ilay miasa mikenikenina ao an-dakozia ao aloha. Dia izay ilay atao hoe mipetraka. Ary Jesoa Kristy dia nampianatra antsika an'izany be dia be mihitsy ao anatin'ny soratra masina. Izy zao alohan'ny hanombohan'ny asany dia nifady hanina nandritra ny 70 andro sy 70 alina izy aloha. Izay vavaka izay mialohan'ny hanombohan'ny asa goavana izay nanirahan'Andriamanitra azy dia efa midika izay hoe nipetraka izy aloha, nivavaka. Dia tahaka izany koa alohan'ny nifidianan'ny apôstôly dia nivavaka izy. Nivavaka izy ary natao Getsemane raha mialohan'ny hiatrehany ilay ady mafy izay lalovany dia nivavaka izy. Ny mpianatra matory mitsilany daholo fa izy nipetraka satria fantany hoe zava-dehibe izay hoe mipetraka aloha mialohan'ny zavatra goavana izay atao izay. Ary zany fihetsika izany no tiana ampianarina antsika amin'ity an'ity hoe mipetraha aloha e. Indraindray ny ravana mampalahelo e. Vao mifotsika zao ny maraina dia tonga dia lasa mihazakazaka fa tsy mahay mipetraka intsony. Ary zay no mahatonga ana miteny hoe lasa vizantsika amin'ilay tontolo androm-piainantsika satria tsy napetratsika teo ampelantanan'Andriamanitra ilay tontolo androm-piainantsika. Mipetraha aloha, mivavaha aloha, akino amin'i Jehova, akino amin'i Jesoa aloha ny tontolo andronao dia miaino ny teniny aloha. Dia asio fotoana mihitsy ho an'izay zavatra izay rehefa maraina dia ho hitanao fa mandeha ho azy misoso io tontolo androm-piainanao io fa ny tsy fahaizantsika mipetraka ny mahatonga amin'ny fiainantsika hikorotana anjakan'ny devoly akorotany amin'ny zavatra samihafa satria tsy ampivavaka isika, tsy mahay mipetraka isika. Dia tahaka izany koa ny mpianatra. Nino nataonao? Angamba mety manao enti-mody ianao, na miatrika fanadinana ianao, na hianatra azy ianao, mety mianatra amin'ny sekoly tsy sekolim-pinoana ianao, fa ianao afaka tsara mihitsy mivavaka satria izany no hitantsika eto hoe mipetraha aloha. Nino natao? Mialohan'ny asa zany dia tokony hivavaka tsika. Zay ny dikany hoe mipetraka aloha vao miasa, mivavaha aloha alohan'ny asa izay ataonao. Fa ho hitanao ry mpianatra malala fa tena izy vokany be zany ary tsy ho ampitovian'Andriamanitra mihitsy ny manome voninahitra azy amin'izay le hoe mivavaka mangataka amin'Andriamanitra aloha sy ny hoe tonga dia manao ilay fianarana fotsiny amin'izao izay. Dia tahaka izany koa ny mpiasa. Rehefa tonga ao am-piasana ianao, aza tonga dia mihazakazaka. Indraindray koa moa tsika tara
ary zay fahatarany zay dia fa endrika anankiray hamesarany devolony saintsika mba tsy hatonga antsika anam-potoana ivavahana rehefa maraina, anam-potoana ivavahana rehefa ao am-piasana, fa tena ataovy ara-potoana tsara ny fotoana tongavanao amin'ny toeram-piasanao dia mipetraha aloha. Ninona mahamaika anao, ninona mahadodona anao mipetraha aloha mivavaka alohan'ny anombohanao ny asa, dia mangataka ianao hoe tompo eto indray hiasa. Azonao atao mihitsy koa azy angamba ny manokana 10 minitra idinao aloha ny biraonao dia mangataka ianao na mandohalika ianao, mivavaka ianao amin'izay olona rehetrarehetra hiditra eo sy izay olona rehetra ifanerasera aminao mba firy ny mahavita an'izany. Zava-dehibe zany. Ary zany no ampianarin'izao tenin'Andriamanitra zao antsika eto amin'ny tian'io ity, mipetraha aloha. Izy aminareo izy nanao tilikambo na anatrano ka tsy hipetraka aloha, zany hoe ilay mipetraka zany tena zavatra atao mialohany zavatra rehetra izay tokony ho atao mihitsy. Dia tsy amin'ny zavatra hoe atao ihany fa ninona mitrango eo amin'ny fiainantsika. Raha misy ny olana dia mipetraha aloha. Aza tonga dia mihazakazaka hitady vahaolana na hiantso andrano na hiantso andrano na raha misy zavatra heninao na misy zavatra fantatrao na misy zavatra tonga tampoka eo anatrehanao, fa mipetraha aloha dia resao amin'ny Jesoa aloha. Resao aminy aloha hoe Jesoa, ity misy an'ity olana ity, inona no tokony ataoko? Zay ianao vao mihazakazaka makety sy mankero fa ho hitanao fa manolotsaina anao izy. Ary tsy voatery olana ihany na zavatra atao ihany, fa na misy koa raha ny fifaliana, asa mety nisy zavatra nivaly angambany, dia mipetraha aloha. Mipetraha aloha, mivavaka, misaotra an'Andriamanitra, makasitraka an'Andriamanitra ny amin'izany zavatra zay azonao zany. Ary tsy amin'izany ihany fa angamba ataoko hoe alohan'ny atoroko, indraindray tsika tsy mahay mipetraka fa tonga dia vizana dia mitsilany dia eo, dia sady mivavaka dia tonga dia renoka ao anatin'io le mitsilany be io. Fa izao mipetraha aloha vao matory, mivavaha aloha, misaotra an'Andriamanitra, ataovy ho zava-dehibe amintsika izay fahaizana mipetraka izay. Fa rehefa tsy mahay mipetraka isika dia aza gaga, ravizana, reraka amin'izao fiainana izao. Fa ilay mipetraka anie tena fialan-tsasatra, ilay mipetraka anie tena fahazahoana aina e. Ka raha te hahazo aina ianao dia ataovy maharitraritra ilay mipetraka. Zay ny dikany. Ny dikan'izay zany dia izao hoe ataovy betsaka ny vavaka dia ho hitanao fa hilamina ny fiainanao. Fa raha fa tsy zany dia vizantsika. Vizantsika satria tsy mba mipetraka mihitsy fa dia mihazakazaka etsy, mihazakazaka mankero. Mipetraha iain'ny tenin'Andriamanitra, mipetraha hivavaka, fa zava-dehibe zany ilaintsika izany. Ary zay no mahatonga hoe mipetraha aloha e. Dia amin'ity androany ity ndao ataontsika pratika ilay izy. Asa idina re mba misy olona izarantsika an'izany androany dia ilazaintsika hoe mipetraha aloha e. Mipetraha aloha mivavaka alohan'ny anaovantsika n'ity zavatra ity, na mipetraha aloha mivavaka amin'ny alohan'ity zavatra ity, fa antaontsika hivavaka. Fa indraindray anie na dia alohan'ny sakafo azy dia maika eritsika, dodiny eritsika dia tsy mahavita mivavaka tsara akory, fa tonga dia ataoko maikamaika fotsiny mivavaka, fa mipetraha tsara mihitsy aloha dia mahaiza mipetraka tsara dia ho hitanao fa hilamina ny fiainanao. Ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Amen.